Ya ny tenako dia kandida lany tamin'ny alalan'ny Irmara izay natolotry ny vovonana zany ny tenako no lany be ny tanàna. Araka ny tenin'ny filoham-pirenena moa dia misy ny vina fampandrosoana indrindra amin'izao mandafaroa izay entiny izao dia jery manokana ny tantsaha araka ny efa nolazainy dia anisany mianjandra izay fampandrosoana ho anay tantsaha zany izay tsy maintsy hanao nombaravahana satria izay ny teny nampanantenana anay. Ho an'ireo asa tanterahana zany amin'izao fotoana izao aiza ho aiza amin'izay ilay fanatanterahana n'ilay vinanasa nampanantenaina tany amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny sarobidy, inona ny efa mandeha amin'izao fotoana izao? Fanatanterahana ny vinanasa aloha dia efa misy no efa atomboka tsy ela toy ny hoe fijerena an'ireo barazy indrindra fikojakojana lalana amin'izao moa fa avaratra dia tsy fomba no mikitika lalana mandritra ny favaratra fa efa miezaka mandono maravarana amin'ireo birao maro samihafa izay afaka miara-miasa amin'ny commune ny tenako. Ny commune konkoa moa ankehitriny dia nanana olana satria maty ny TC na ny mpitam-bola communal zany tao amin'izany commune ambanivohitra Ambato izay dia tsy misy zavatra azo atao eny fa na dia mamoaka vola ary amin'izao zany dia miandry solony ny TC vaovao vao afaka manodina zany commune zany. Eo amin'ilay hoe asa fampandrosoana izay manao ahoana sarobidy ny hanatanterahana an'ireo asa azo lazaina hoe fa natomboka tany aloha, mety hoe nisy izay fanarahana nataon'ny ben'ny tanàna tany ambadika tany fa eo amin'ilay hoe fikarakarana taratasy no nanahirana azy hiatrika ilay hoe fanatanterahana amin'izao fotoana izao hanohy an'ireny ve sarobidy ilay continuité zany? Raha misy ny fanarahana dia tsy maintsy manohy fa tamin'ny famonjam-pahefana izay natao tamin'ny tenako tsy nisy na dia projet anankiray ary nampahafantarina anazy napasy tamin'ny tenako fa dia atota taratasy izay mikasika ny commune sy ireo vahoaka sy latabatra dia fitaovana vatan-trano ny commune izay ihany no natolotra amin'ny tenako fa tsy nisy momban'ny projet ary moto any commune izay efa ela nisy moto maromaro tao fa moto iray no natolotra tamin'ny tenako izay sady tsy misy tsy mandeha no simba fa raha resaka projet moa dia tsy nisy napasy tamin'ny tenako. Efa misy ihany ireo toy ny interred izay efa miezaka izy ireo mampahafantatra ny tenako sy mbola vonona nohy ny fiarah-miasa eo amin'ny interred sy ny commune dia mbola hanavao an'izay fiarah-miasa izay ny tenako ary mbola miantso an'ireo manana projet izay atao anatin'ny commune Ambato mba ahafahana manohy izay tetikasa izay. Hiverina antsika izay rehefa avy eo fa tiako hidirana kely mahakasika an'ity resaka mandeha amin'izao fotoana izao ilay resaka fampiroboroboana ny fambolem-bary volo vary safiodra zany izay vinona ny fitondram-panjakana izy io aparitaka manerana na faritra maro eto Madagasikara, isan'izany ny eto Analamanga ny amin'ny commune Ambato ato anatin'ny district Anambohidratrimo dia maro anisany tantsaha. Manao ahoana ny fandraisanareo an'izany hoe volo vary safiodra zany ary mifahafantaranareo ihany koa na ny lafy ratsiny na ny lafy tsara n'ilay masomboly? Ya, ny mponina ato amin'ny commune ambanivohitra Ambato dia mpamboly sy mpiompy. Mpamboly sy mpiompy izay ato amin'izao aloha na mahazo masomboly an'izany vary hybride zany zay dia efa tsy mety aminay amin'ity taona 2024 ity satria ny anay dia efa voaketra daholo ny tambary fa raha ohatra ka misy tetikasa momba an'izany dia hany amin'ny 2024 sy 2025 an'izay zany hoe amin'ny taom-pambolena manaraka makasika ny hoe inona ny tombotsoa, inona mahatsara sy maharatsy ho anay aloha dia izay manana ny vary mampiavaka anay indrindra izay eo amin'izany commune ambanivohitra Ambato zany dia mbola manana an'izany vary gasy tsara zany izay aloha ny tena hoe volenay fa izay kosa tsy manakana ny fampandrosoana fa ny angatahanay fotsiny dia hoe mila mpofanina izahay mila mahazo masomboly ary mila mahazo zezika izay mifanaraka amin'ilay masomboly. Izay no zavatra ilainay izay tsy manakana raha izay nitondra fampandrosoana
fa kosa tokony entanina ihany a ireo tatsa mba tsy hanary ny vary zay na izy anazy hatramin'izay satria tsy hoe tonga ny vaovao dia anary ny tsanainy a fa tokony sady mamboly ny taloha no mamboly ny ireo vary vahiny zay vary safitra mahatantsano indray mitrako an'ity fanontaniana ity maro eo mitsikeran'ilay masomboly io hoe tsy mety amin'ny toetany eto Madagasikara mandany vola be ihany koa satria mila zesbazaha ary fidifidy toetany izy io tsy azo akana masomboly ihany koa manao ahoana ny fandraisanao an'izay mahatantsao hoe mety eto Madagasikara ve sa sao dia tokony hisy ihany le fikarohana masomboly mahazaka an'izay hoe toetany eto Madagasikara satria ty vary avy any Chine izy io. Ia, araka ny efa noteneniko teo hoe ho anay tatsà dia ny olona anay aloha dia resaka vola. Zany hoe raha omena masomboly zahay a dia tady vola hividanana zezika mety soa anananay tatsà satria zay efa zahatra ny mampiasa zezikoa mizezim-pahitra zany sy ireo vokatsy ny tany zay zavatra avy ao toerana ihany ka raha mila zezi-bazaha mety olana ao anay tatsà. Zay no teneniko hoe zay tsy hanary nefa fambolena zay mazatra nefa kosa raha misy ny zay omenanay masomboly zay miaraka amin'ny teknika, miaraka amin'ny fitaovana, miaraka amin'ny zezika dia vonona izay anatanteraka. Zany ngamba tsy manakana kosa hoe anjara sy itiany andreo tatsà hoe aza manao nefa mazatra. Ho anay tatsà manko dia be zay zay hoe raha ohatra ka mbola an'ity dia manahoana ny fahavokarany dia tsy mety aminay tatsà ny tonga dia hoe anajanona tanteraka ny efa nazatranay fa tsy maintsy anao fanoharana zay taona ray zay amboly ny vary io rehefa mahazo masomboly mahazo zezika dia ananjan'izay efa mety aminay fantatry anay hoe hijanona an'ilay voly nentim-paharazana ve sa anaraka an'ity fambolena modernité. Mila tsy vitany vava hitako be da be ny miresaka amin'ny onjam-peo amin'ny karazana aina aman-jery samihafa indrindra fa amin'ny gazety atsoratra dia hitako maneho hevitra mijoro daholo ny milaza fa ingénieur sy ny milaza fa hoe manam-pahaizana momba ny fambolena fa izy ireny ve dia tena hoe tena mpamboly tokoa fa ninay dia mazava hoe alao aloha zahay tena ho amboly tsy vitany teoria fa aloha zay pratika dia eo fantatry anay hoe mety mora aminay tatsahany taona ray fotsiny zay omenan'io masomboly io omenan'io zezika io fa mivadika taona manaraka zay efa masoa anay mety zay indray no anetana andreo olona eny amin'ny fiarahamonina hoe tiany mety amintsika zay ngamba tsy dia hoe ampiana resa be fa eo am-panina tanterahana azy no ahitana tatsà hoe mety aminay sa tsy mety aminay. Anaovana serasera be mantsy ilay izy amin'izao fotoana izao ho anareo tompony arak-mpanjakana eny fotony manahoana ny fampahafantaranareo famelabela arak-hevitra ataonareo mahakasika an'ity resaka vary safiotry ity zany amin'ny masarobidy ihany koa anatin'le hoe miara-dia amin'ny fitondrana ohatrany hoe sarotra ihany koa ngamba le hoe anohitra be an'ity zavatra ity nahita fa tsy mety sao dia izay le izy sao dia tokony anao serasera eny anivon'ny commune iadidina ihany koa sarobidy mahakasika izay. Amin'ny commune Ambanivohitrambato mbola tsy nahazo masomboly mbola tsy nahazo zezika fa omeo zay amin'izao aloha efa tara ny tompam-bolena satria ny vary nefa voaketra daholo eny an-tanimboly fa mitoa mpambolena manaraka dia afaka manao fananjamana zay tsy miteny hoe tsara zay tsy miteny hoe ratsy fa nenay dia mazava hoe omeo ny commune Ambanivohitrambato ampahitanay hoe tatsà marina zay fantatry anay ny zavatra volenay hoe omeo masomboly zahay omeo zezika ary ampofany omeo andreo teknisianina anataterahanay efa bolana tselany ny vary eny an-tanimbary dia eo zay mamaly hoe mety aminay na tsy mety aminay zay tsy mitsikera ary zay koa tsy hoe manaiky be fahatany fa matatsahanay alao zay anatanteraka alao zay amboly afantaranay hoe mety
sa tsy mety zay ny tenenako tena ampiandohana hoe be milaza fa ingénieur be milaza fa manampy ny tatsaha fa izy reny ve de midina eny an-tanimboly marina zay tena mamboly fa tsy vitany resaka fotsiny zany famboleny zany fa mitaky vazotona mitaky ery arabatana fa tsy vitany resaka na vitany stylo fotsiny ho an'ny commune Ambanivohitsambato mbola tsy nahazo ataovy tonga ao aminay ny vary hybride miaraka amin'ny zezika miaraka amin'ny teknisianina taona ray fotsiny anaovana fananjamana de mamaly zay hoe mety aminay na tsy mety aminay efa tonga ao amin'ny commune ka mety aminay izay tatsaha ihany no afaka milaza am'ireo namanay hoe tia no mety amintsika tia no avelona atsika tsy misy resaka betsaka fa aleo zay ananjana de eo hitanay hoe mety aminay na tsy mety aminay azo lazaina mantsy efa nisy ihany ny karazana teknika fambolem-bary vahiny tonga teto Madagasikara nefa mbola zolotsika mbola misedra kapoakam-bary lafo ny eto Ndrenivohitra ny any Ambanivohitra iny koa tsy fantatro manao ahoana ny vokabary tamin'ny taondasa sarobidy tamin'ny taondasa de anisan'ny namokatra ao amin'izany commune Ambanivohitsambato zany de mavokatra vary fa eo amin'ny fomba fitantanana an'le vary hitako manana olana zay tatsaha satria efa miakatra amin'ny vary de tonga daholo ireo mpividy vary zay mividy ny vokatra anay amin'ny vidiny mora izay tatsaha nefa de araky nefa nyteneniko hoe sahatsy ao anay tatsaha any Ambanivohitra anie no mitady voly efa misy adidy misy zavatra tsy maintsy atao de tsy maintsy vatsa vary zay mandritra amin'ny fararano ary nefa ao anatin'ny fararano de vidindreo mpanambola amin'ny vidiny mora ny vary tonga ny fitopavaratra de amidindreo mpanambola amin'ny vidiny lafo zay nefa matetika ao anatin'ny vavaratra efa lany vary de lasa mividy amin'ny vidiny lafo nzay diko lazaina de fomba amin'ny fitantanana an'le vary ny tsy ampy aminay tatsaha zany hoe lasa mivarotra mora de aveo lasa mividy lafo akoatran'izay hoe ny am'resaka fambolen'izay ny olana sidrany tatsaha ihany koa an'ny commune Ambato inona ny akoatran'izay tsy afaka misaraka aminay tatsaha de ny resaka lalana satria raha mokatra zay raha tsy vita ny lalana inona moa no ahafahanay zay mitondra vokatra miakatra ty Andrenivohitra 10 kilometatra miala ny Andrenivohitra misy ny commune Ambanivohitsambato fa ny lalana sady ratsy no malama anisany efa mangataka moa zay ary efa nirina eto ato de hoe vita mba hikarakara ny lalana na de hotsongisina fotsiny ary mba ho lasa lalatany mba tsy misy lavadavaka satria ao anatin'ny favaratra oatra zao de tsy afaka andra tsy camion de fiara tsy mataho-dalana zay anisany olana sedrainy tatsaha ao ihany konkoa ny resaka tsy fandriampahalemana tato anatin'ny telo taona farany aloha azo lazaina fa lamindamina ny resaka alatsomby tao amin'izany commune Ambanivohitsambato angatahana de hoe tsy andalo fotsiny zany filaminany resaka fandriampahalemana zany fa tokony mba hipetraka ary hitohy ary tokony vao maika aza amafisina ny resaka momba ny fandriampahalemana io satria io anisan'ny marary ho anay tatsaha reo ny zavatra olana anay tatsaha de ny resaka lalana resaka fandriampahalemana teo am'le hoe resaka fandriampahalemana inona no fepetra noraisina reo fokon'olona ve sa hoe fepetra nanampiana isa amin'ny tandro filaminana ataontoerina na tonga zay hoe tsy fandriampahalemana ny alefy zay efa taloha de tsy de niparitaka ireo mpitandro filaminana fa ankehitriny efa tafiditra ao amin'ny commune Ambanivohitsambato ny gendarme sy ny miaramila de efa miparitaka manerana an'ireo fokotany 500 atao anatin'ny commune Ambanivohitsambato zay azo lazaina fa nampihena ny resaka tsy fandriampahalemana tao amin'izany commune izany misy ihany konkoa ny fiaraha-miasa sy fampiofanana zay nataon'ny mpitandro filaminana am'ireo vahoaka iny fotony satria izy no malala ny madio sy ny maloto eny anivon'ny fiarahamonina eny de vokatr' zay no hita fa nampihena ny resaka tsy fandriampahalemana tao amin'izany commune zany raha ho an'ny anivon'ny commune manokana sao de misy andraikitra mila raisina ihany anohizana an'izay fametrahana fandriampahalemana zay zany efa misy satria efa misy sy ny
fifampiresahana teo amin'ny tompony andraikitsy ny mpitanjo filaminana ato anatin'ny distrika ny Ambohidratrimo dia efa nisy ny torohevitra dia anjarana eo anatin'ny commune indray no manaparitaka amin'izany amin'ny président Bokotany sy ny carte mobile mba hanamafy ny resaka fandriampahalemana izay miainga avy fotony. Tiako hidirana amin'izay mahakasika ny tontolona hoe resaka politika atao orin'ny fivoahan'ny voka-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina dia ny sesilany amin'izay ny fanehoan-kevitra mahakasika leo tsika irana an'ilay rafitra izay nandresy nilaza fa nadio nangarara ilay fifidianana nisy ihany koa nefa ny hoe nitsombadika ny vokatra lasa resy tampoka dia nitsikeran-dray taty aoriana manahoana ny fandraisan'ny sarobidy an'izay ianao anisan'ny hoe voka-pandresy ben'ny tanàna aloha amin'izao fotoana. Ho anto amin'ny commune Ambanivohitra-Ambato dia azo lazaina fa nadio sy mangarahara. Tombony anay any ambanivohitra aloha dia mbola hoe manana izay fahenjeny zay sy manaja ny sotoavina. Izay eny aniva ny tontolo ambanivohitra tao aminay dia tsy nisy ny alabato tsy nisy ny kitorotory. Ho an'ireo mpifaninana aloha dia azo lazaina fa efa natsapy izy zareo fa resy dia nangina satria tsy nisy ny olana. Ho an'ny kandida Rakodina Voasarobidy izay lany dia tsy nisy mpitory tsy nisy olana mihitsiny. Tao aminay dia azo lazaina fa nadio sy nangarahara satria ireo kandida rehetra ihany konkoa teny anivon'ny birao-pifidianana teny dia anisany samy nanana ny solotenany tsiraray aby izay niteraka an'izay hoe filaminana zany tao amin'ny commune. Be da be ny resaka satria reny anie efa tena dinihany dia vokatsy ny hoe fitiavan-tseza fotsiny ny sasany mahatonga anazy lasa manaratsy sy memenina fa tsy hoe hitondra fampandrosoana. Ho an'ny tenako manokana aloha dia hoe fampandrosoana no tanjony. Raha sanatsy mivavaka tsy lany ny tenako mety tsy andeha hiady fa hoe matoa za tsy lany dia mety misy olona hafa hitany vahoaka fa afaka hitondra fampandrosoana ho an'ny tanànany dia tsy afaka niady ahako fa matoa zany no safidin'ny vahoaka dia mino fa ny tenako no hitan'ireo vahoaka fa afaka hitondra fampandrosoana. Tenako ihany konkoa tsy vao hoe tonga ny fifidianana vao hitakisina amin'ireo vahoaka fa efa ataonany maro niara-niasa tamin'ireo vahoaka, nanampy an'ireo vahoaka, nanao asa sosialy tato amin'izany commune Ambanivohitra-Ambato. Izay no mahatonga anay hoe andao hiara-dia amin'ny fitondrana satria hitanay fa misy an'ireo vina fampandrosoana izay milaza fa hitodika aty amin'ny Tatsaha amin'izao mandafaroa zao dia manantenana zany zay ary vonina ihany konkoa anatanteraka ny vina fampandrosoana izay miainga avy eny amin'ny commune. Azo lazaina fa nandio nangarahara hoe zany le fifidianana inona no azo lazaina hanatsarana hialana amin'ilay zavatra toy ny teo aloha zany fifidianana manaraka. Io anie samy manana ny anazy isaky ny commune fa ho anay tao amin'ny commune Ambanivohitra-Ambato za sarobidy afaka miteny fa nadio sy nangarahara ny tao aminay tany amin'ny commune hafa ny tsy fantako sy tany amin'ireo renivohitra maro samihafa fa ho anay tao amin'ny commune Ambanivohitra-Ambato dia nadio sy nangarahara satria ny anay koa nge ny resaka fihavanana ambanivohitra mbola mipetraka tsara, mbola manaja ny olona tsy tian'izany mangalangalatra zany tsy tian'izany afetsifetseny zany dia madio sy mangarahara. Na misy aza olona mikasana ny zavatra ratsy dia mbola mitanjo an'ilay fihavanana sy ilay enamasony eny ambanivohitra dia tsy voavidy vola tsy voahodikodina. Manahoana zany ny fampitondranareo amin'ny samy azo lazaina hoe mpifaninana tamin'ny fifidianana ao amin'ny commune Ambato mbola ao avokoa ve ny sasany sa efa niverina niakatra aty rehefa tsy lany? Zahay mpifaninana anie dia tsy misy vahiny fa samy avao amin'ny commune, samy zanatany ao amin'ny commune Ambanivohitra-Ambato. Rehefa tsy lany ny sasany dia manohy ny fiainana andavanandro, tsy nisy olana, tsy nisy zavatra mitsanga hoe fanaratsiana be. Ho an'ny tenako kosa moa dia nazava ny resako ary hoe zaho ben'ny tanàna tsy natokana ho an'ireo olona izay nifidy anahy sy ny olona izay mpanohana anahy fotsiny fa efa lany ben'ny tanàna dia ho an'ny mponina rehetra ato amin'ny commune dia misokatra ho an'ny lafika rehetra ny tenako amin'ny resaka fampandrosoana.
manana ny atoko manokana ny kandida fa iny anazy manokana fa mifampandrosoana de iraisana na ireo mifidy anahako na tsy mifidy anahako de misokatra ho andrehetra ny varavarana eny fa na de amin'ireny mpifanina ireny ary manana viny afaka hoentina ampandroso ny commune de afaka miaino an'izy ireo ny tenako misy ihany konkoa na hitsikery izy na anaratsy de afaka miaino sady tsy misy adezerana ny tenako satria mety izay no ahafahako manova sy mampandroso ny commune. Sarobidy ve zany sa hiteny hiady ho an'ny tsirary no an'ny vahoaka an'Ambato raha misy zay hoe fa no hitohinana an'izay hoe ho an'ny tantsaha ny commune Ambato zay mety hoe avy amin'ny fitondram-panjakana izy io misy hoe tetikasa-panjakana ohatra tsy maintsy andalo amin'izany commune Ambato zany manohitohina ny fiarinimponina izy io sa hijoro ve sarobidy sa anaradrendrano hoe an'ny fanjakana io za miara-dia amin'ny fitondrana. Matony zavatsy anankiray atsangana de mety ho fampandrosoana ho an'ny vahoaka fa raha zavatra kosa hoe hoentina motika amin'ny vahoaka tsy maintsy hiaro ny vahoaka satria zany ao anatin'ny atao hoe vahoaka ho an'ny tenako de tsy hoe andeha anohatra be fahatany fa raha ohatra kosa zavatra tsy azo ekena ary mila tsy maintsy manao fanadadiana ho an'ireo vahoaka raha ohatra kosa ve fa ho alain'ny tompony andraikitra ohatra ny tanin'ny vahoaka izay fivelomana de tsy maintsy hijoro hiaro an'ireo vahoaka fa raha ohatra kosa misy zavatra tsangana ka amin'ny soembonana tsy izaho mpitondra mihitsy tsy izaho ben'ny tanàna nandeha anohatra an'izany fa tsy maintsy hiara hiasa ahafahana mitondra fampandrosoana tsy maintsy ireo vahoaka maro anisa no jerena amin'ny fampandrosoana ndraindray koa ane le vahoaka mety olona 3 sy 4 no milaza fa vahoaka tsy manaiky ny foto-javitsasa na tsy manaiky ny zavatra ho atsangana nefa mety olona 3 sy 4 izy no tsy manaiky fa mety misy olona 300-500 manaiky satria mitondra fampandrosoana ho anazy le zavatra ho atsangana de tsy maintsy hiara amin'ny maro anisa foana mibeny tanàna. Eo amin'ilay resaka fampiakarana ny taham-pandraisana anjara ny olona miresaka fifidianana melony idirako ny zavatra fa sarobidy manahoana ny fahitanao hoentina ampiakarana an'io inona ny hita hoe fomba mbola tsy mety ka mahatonga ny olona vitsy mandray anjara amina fifidianana manakaiky vahoaka ty nefa mbola azo lazaina fa ambany ihany aloha le taham-pandraisana anjaran'ny olona aloha teo tsy nanao ny asany ve ianareo mpilasako fidiana mpanao politika. Hitako mampihena ny taham-pifidianana ireo vahoaka tonga mandeha mifidy de noho ny fampiresahana ataon'ireo mpanao politika zay efa tonga ny fampielezan-kevitra de atao an'izao ampandrosoana ny tanàna nefa efa tonga eo amin'ny toerana tsy misy korony izy efa ampandrosoana zay aloha de anisany raha mavita ny teny nomeny amin'ny vihinan'asany sy mivina fampandrosoana ireo kandida zay fifidim-bahoaka de ekeko fa ary mino ny tenako fa amin'ny fifidianana manaraka de hiakatra ambony de ambony ny taham-pifidianana zay ireo tompony andraikitra de anisany ao anatin'izany na ny solombavam-bahoaka zany na ny ben'ny tanàna zany na ireo eny fa tsy amin'ireo olom-boatendry aza de tafiditra ao anatin'izany raha mahatanteraka ny zavatra ny olazainy amin'ny vina fampandrosoana eny anivon'ny commune eny anivon'ny distrika de mino fa hiakatra ambony de ambony ny tahan'ireo mpifidy misy manko ireo vahoaka lasa efa tsy maraharaha tsony an'izany fifidianana zany fa na izany eo de mitovy foana amin'ny fiainana fa alohanay mandeha miasa alohanay tsy mandeha mifidy satria zay efa leo ka mila itsika mpanao politika itsika tompony andraikitra no mila mampafantatra an'zareo hoe ilaina an'izany fifidianana zany ho anahy manokana zao zay nanana an'ireo olona mpanaradia anahako ka raha manao ny zavatra tsara ko mitondra fampandrosoana mino fa hiampy aza ny mpanaradia fa raha ohatra kosa manao zavatra tsy mety na voamaika andatsaka ny commune any andavaka de voamaika kivy ny vahoaka de hiena ny mpifidy ao amin'izany commune zany amin'ny fifidianana manaraka. Manahoana ny fifandraisana ary fampitondrana eo aminareo ben'ny tanàna 420 mandrafitra an'izany commune district Anambotra Atrimo zany miaraka amin'ireo ben'ny solombavam-bahoaka amin'Ralahy voafita atao amin'ny district Anambotra Atrimo zany amin'ny asa fampandrosoana ho an'ny vahoaka ny fidy anareo. Ho anay de maromaro zay no ben'ny tanàna
zay lany tamin'ny fofona Germara tato amin'ny district ny Ambohidratrimo. Misy ihany konkoa reo indépendant, misy ihany konkoa ny atoko hafa, zany hoe zay 420 zany de samy manana ny atokony, misy ireo indépendant fa mivonjina anankiray zay amin'ny fikambanan'ireo ben'ny tanàna zay manana ny président ny ben'ny tanàna na ny association du maire de misy président. Vao hanomboka hifidy zay am'ty mandaha manaraky ty fa mbola ho avy zay fotoana hividiananay ny président zany association du maire zany ato amin'ny district ny Ambohidratrimo. Ny fifandraisanay am'ireo solombavam-bahoaka anankiroa ho an'ny tenako manokana aloha mbola tsy nisy ny fampiresahana tamin'ny lehibe ny tanàna anankiray solombavam-bahoaka ho an'le solombavam-bahoaka anankiray, fa ho an'le anankiray de efa matetitetiky zay satria raha misy azy ny zavatra ho atao any amin'ny commune de efa afaka hitarainanay satria mifampiantso telefona, fampiresaka na de atoandro sy alina amin'ny zava-misy. Le anankiray moa zay mbola tsy nisy fifandraisana tamin'ny tenako de sarotra fa mety ny ekipany ihany konkoa ny ifandraisana. Fa nisy fotoana zay niaraka tamin'ny député Johnny ato amin'ny district ny Ambohidratrimo, tsy zay lany tamin'ny vovonan'ny Irmara ihany fa misy tamin'ireo namana zay nanao indépendant ihany konkoa miaraka mifampiresaka aminay. Zany hoe tsy ho an'ny solombavam-bahoaka de tsy ho an'ny atoko fa ho an'ny ponina de tsy misafidy izy na atoko inona na atoko inona fa efa fampandrosoana de miara-miasa sany. Leo am'le resaka fisitrahana le siady, iny zay vola tantanina vola ho an'ny solombavam-bahoaka fa tantany anivon'ny distrika, inona no andrasan'ny commune Ambato zany amin'iny siady iny manokana? Efa misy mandeha am'izao fotoana zao mantsy ny antsika ato Ambohidratrimo, mbola tsy fantatra mazava aloha hoe aiza ho aiza fa aiza ho aiza nareo ben'ny tanàna ihany koa mahakasika an'izay. Ya, betsaka ny zavatra atenaina iny fa na ny volan'ny siady anie no atenaina hoe ahafahana mpandroso ny commune tsy ho an'ny tsy natokana ho an'ny commune anankiray fa ho an'ny commune 420 ato anatin'ny distrikany Ambohidratrimo, fa efa mo misy dia-tanana amin'ilay siady fotsiny amin'ny commune de efa zava-dehibe. Matetika izy ireny indray hividanana fitaovana ampandrosoana ny commune na nanganana foto-drafitrasa amin'ity 2024 ty zao mbola tsy fantatra na mety ho fitaovana na mety zavatra ho atsangana eny anivon'ny commune no atao fa mananteny zay fa tsy maintsy ahazo anjaran'izany ny commune ambanivohitra Ambato. Nisan'ny teny ihany koa ny gouverneur ny faritra Analamanga hoe ianareo zanaka hatrano tsy ho adino indrindra na de hoe tsy ho adino avokoa raha reo ato anatin'ny faritra Analamanga, so de misy ihany le fiantantana amin'ny mazanaka hatrano anareo sarobidy amin'ny fanamboarana lala. Fiantantana eo ihany fa zay na miantana tsy miantana zanaka hatrano na zanaka hatrano de tsy maintsy mijery ny zavatra ilainay eo an'ny vahoaka, tsy maintsy ataonay ny fangatahana amin'ny momban'ny lalana satria anisan'ny teny ihany konkoa ny gouverneur fa hitsongo lalana ireo lalan-tany izy amin'ity 2024 ty de anisany mbo mangataka an'izany ihany konkoa ny commune Ambato zay misy commune maromaro izay mihina varatrano manomboka aty Alatsinainy Merimandroso zay mandalo any Atsafilo, Manjaka Varadrano ary Ambato ny farany, zay misy lalana tena ratsy zay mampitohy an'ireo commune efatry ireo de efa nifampiresaka moa zay samy ben'ny tanàna de hoe andao angataka mba ahafahan'ny lalana aty amintsika mba ho vitana de terrassement fotsiny aza. Iverenako amin'izay eo am'le resaka any amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana zao misy ny ezaka izay efa ataon'ny fitondram-panjakana eraky ny efa niresahantsika teo, manahoana sarobidy zany ny hoe ampisitrahana an'ireo tetikasa marobe, misy ny eto an-drenivohitra fa ny eny ambanivohitra manahoana ny hoe tokony ho ametrahana fitsinjarana an'izay mba tena hoe izy fiantraikany amin'ny rehetrarehetra eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny resahantsika ireo tetikasa marobe amin'izao fotoana zao. Ya, mahakasika reny tetikasa reny, nisy zao teo tetikasa ny momba ny fidy zay fizarana Vatsimbina zay azahoana vola zay efa nisy ihany ny
mpanao fanadihadiana tany amin'izany commune ambanivohitra Ambato zany a ary manateny zay fa egnany mba hivokatsy ho ela fefa mpanao fanadihadiana aloha nefa tonga tany amin'izany commune zany hoe hisitraka an'izany ary ny vahoaka de efa faly mba azo an'izany vahatsimba zany efa tonga ny mpanao fanadihadiana momba ny fidy a fa mbola hatram'izao aloha de mbola tsy niverina izy ireo fa hoe mbola hitondra le vokatsy ny fanadihadiana tany atao ihany konko ny fizarana jiro taty andrenivohitra fa tany ambanivohitra de mbola tsy nisy ary izay natonga ana hoe tsy maintsy ady sy angataka amin'ny tompony anjaim-panjakana mba hisitrahan'ireo tatsaha aty ambanivohitra satria izay de efa eny aminay aloha de tombony anay tsy misy an'izany délestage zany fa zay efa de efa zatra tamin'ny jiro pétrole sy ny plaque solaire zay mampiasa batterie kely a de izay no fampiasanay tsy misy an'izany délestage satria jiro tsy misy any amin'izany ambanivohitra Ambato zany de fanerina zany mbo ho tonga any ihany konko reny fizarana jiro reny satria anisany ilainay tatsaha ihany konko anisan'izany ihany konko betsaka ny commune sasany zay ahitana an'ireny fanampiana ho an'ny tatsaha toy ny Masimboly toy ny Zezika atao amin'ny commune ambanivohitra Ambato mbola tsy nisy fa manateny zay fa ho avy ary araky ny efa teneninao teo moa hoe inona zany ny tombony ho an'ireo candidat zay niaraka tamin'ny fitondrana de ny tombony moa ho amin'ny fitondrana anie de mitovy daholo efa be ny tanàna aminazy fa anay de hoe zay andondomaravarana satria ohatran'ny zanaka mbo mangataka goûter amin'ny ray aman-dreny any io de toy izany ihany konko zay atao amin'ny commune ambanivohitra Ambato de tsy maintsy andondombaravarana fenao moa efa mandondombaravarana zay de tsy anjaranao no miteny hoe tsy maintsy vao io varavarana io fa mety hisy amay ianao ary mety tsisy amay eo amin'le hoe fampisitrahana an'ireny ahoana ny resaka herinaratra amin'izao fotoana zao sao de efa fotoana ihany koa zao de davana ampiarahana amin'ny antoka mba hisitrahan'izany commune Ambato zany herinaratra avy amin'ny orinasa JIRAMA manokana fa tsy le hoe plaque solaire anisany fampandrosoana daholo zany nefa taddio fa misy ny fampandrosoana mbola lavitsezaka mbola misy commune maro mbola misy commune Latsineny Merimandroso Manjaka Varadrano zay vao tafipita any amin'izany commune Ambato zany zany hoe raha iresaka momba ny herinaratra de mbola mipita amin'ireo commune anankiroa ireo zany zay vao mety azo an'izany fampandrosoana daholo zany fa fampandrosoana miandalana ary efa anatiny fijerena an'izay hoe iza no mety mpiara-mioninantoka ahafahana manantanteraka an'izany ny tenanay satrinay de satrinay mpitondra na sao de sao de hoe ho vita daholo fa miankina ny zava-misy ihany no ahafahana manantanteraka anazy inona ary ireo hoe tetikasa ho an'ny ben'ny tanàna Rakotondrava Sarobidy ho an'ny commune Ambato ezahana ho vitaina amin'ity taona 2020 sy 2020 ny tetikasa tsy maintsy ezahana vitaina aloha de fanatsarana ny lalana fikojakojana ny lalana sy reo nampanantenaina hoe tsy maintsy ho atsaraina ny fomba fiasa aloha eo amin'ny commune sy ho atsaraina ny plan commune misy ihany konko reo barazy na tohadrano zay mbola ilaina ezaka ho an'ny tatsaha de fanerinay mba hanatanteraka an'izany ny tanjona de farafara tsy nisy ataona mbo manao barazy ray ho an'ireo tatsaha ahafahana mitondra fampandrosoana taddio fa ho anay tatsaha de ny zavatra teny ilainay de njano ka raha mavita barazy ray isa-taona farafahakeliny de mba efa tombotsoa lehibe ho an'ny tatsaha ao ihany konko ny fijerena ny makasika ny fanabeazana de anisany latsaka ambany atao amin'izany commune ambanivohitra Ambato satria mbola ahitana fianarana zay tsy zarizary azo lazaina fa tena farak'izay tena ratsy atao amin'izany commune zany de ezahana ho atsaraina izy ireny mba ahafahan'ireo mpianatra hisitraka ny zoany
Andriamatoa Rakotondravao Sarobidy bentanàna ny commune Ambato atao anatin'ny district Anambohidratrimo tapitrasady ny fotoanantsika nafana resaka teto androany inona ny azo lazaina sy hoe afatra ihany koa ho an'ny mpanaraka ny fandarina zara hevitra tamin'ity androany ity. Ia, ny afatra dia ho an'ny tompon'andraikitra isan-sokadrany indrindra ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ho an'nareo solombavam-bahoaka dia jerevo manokana ny tatsaha satria 20 isan-jato ny malagasy dia mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Raha vitanareo no mijery ny tatsaha tsy misy tsony ny tabataba, tsy misy tsony ny olana amin'io resaka fiakaran'ny vidim-piainana io satria maro amin'ireo tatsahany no afaka mamokatra an'izany sakafo zany toy ny vary sy ny legiome fa noho ny tsy fahafahana manatanteraka an'izany noho ny masom-boly dia lasa kely ny vokatra miparitaka eny an-tsena ka raha vitanareo ny manaparitaka ny masom-boly amin'ny tatsaha dia hitobaka ihany konkoa ny vokatra eny an-tsena dia hiena ny vidim-piainana. Raha tiana handroso Madagasikara ny tatsaha no mila tsinjovina, ny tatsaha no mila ampiana.